Nidina teny Akadimbahoaka teny amin'ny lakan-dranon'Andretany ny talata 5 Desambra 724 ny ben'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra Lalora Valomanana sy ireo mpiara-miasa amin'ny akaiky ka anisan'izany ny mpanolontsaina manokana Marc Ravalomanana, ny solombavam-bahoaka voafidy teny anivon'ny boriboritany, ny déléguen'ny boriboritanienina eto an-drenivohitra. Nandritra izany no nisantarana ny fitaovana vaovao izay tena aro fomba tokoa satria afaka mandavaka, mikaoka ny fako sy ny fotaka, antsoina amin'ny teny teknika hoe chenille de dragage, mba hahafahan'ny rano amin'ny lakan-dranon'Andriatany mikorina tsara sy ho fisorohana raha teo ny tondra-drano amin'ny faritra iva eto arivo sy ireo toerana maloto. Fantatra fa itoy hatrany ny fanadiovana ka hiara-iasa ny komina Antananarivo renivohitra sy ny mponina manodidina. Toy izao avy hatrany ny teny noentin'ny ben'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra Lalora Valomanana nandritra izany. Miaraba ny vahoaka malagasy rehetra ary mianaba manokana ny vahoaka n'Antananarivo renivohitra. Ny andro androany zany dia andro tena hoe akasitrahantsika rehetra satria izao zany sambasamba mba nisy matériel ngeda be ohatran'io nanadio ny canal Andriatany ary dia nitanjona hoe ahoana mba hahatonga Antananarivo filamatra zany ahitana hoe miaina amin'ny tanàna madio ny vahoaka malagasy. Ny faharoa, manentana ihany koa ny vahoaka satria ny vahoaka ihany ny endriky ny firenena dia mba handray andraikitra, handray anjara ary mampiseho fiaraha-miasa sika rehetra. Fahadiovana aloha zao natao fanadiovana ary rehefa madio koa ny tanàna avy eo dia jerevantsika hoe ahoana indray ny atao mba saro-piarotsika mba hijanona madio ny tanàna Antananarivo renivohitra. Ianareo izay manodidina eto zany dia entanina hoe meteza manome fiaraha-miasa amin'ny fanometanana ary dia atao am-pifaliana sy am-pitiavana zany satria miaina amin'ny fahampandrosoantsika eto amin'ny Antananarivo renivohitra. Izay zany ny afatra atao amin'ny vahoaka mba azahoantsika fantatra tsara hoe inona ny tanjona atao. Nisy mpanao parkina nanontany teo, aleo aloha rehefa nadiovana natao tsika indray tsy mitondra ny vahoaka hoe amin'ny fahantrana hoe mbola tsy ihany fa verina ihany reny rehefa avy eo atao izay fanarahana tsara miaraka amin'ny discipline. Eto aloha no atomboka dia hitany eto dia tohizana mandeha hatrany amin'izay tokony vita fa tsy aleo hoe madio daholo ny tanàna. Ny angatahako fotsiny hoe rehefa madio ilay izy dia tokony mba samy sarotiny tsika rehetra mitazona an'ilay fahadiovana satria rehefa tsy mandoto tsika zany dia efa manadio. Dia ho jerevana ihany koa ny anaovana amin'ny fanariam-pako satria tena ohatrany tsisy fanariam-pako mihitsy zay no ataontsika.